fenimponina ny tany. Afaka mbola manohy ve tsika? Sao dia mba azontsika vonjeny ireo very amin'ity taranaka ity? Tokony ataontsika izany. Tena tokony atao. Raha ratsiny hoe mijoro eo anatrehan'ny tompo dia miteny ampamarinana sy ampamatorina tanteraka hoe efa nataoko, tokony ho ataontsika izany. Misy fomba hafa. Mivonona ho an'ny zavatra goavana manaraka. Ity ilay fivoahana mitory filazantsara maneran-tany miaraka amin'ny Pasteur CHRIS. Ity dia fakana toerana manatratra ireo tanàna maro sy faritra maneran-tany amin'ny filazantsaran'i Kristy, amin'ny fizarana ny ratsodiany fahamarinany. Etsika miyavaka manomboka ny 5 febroary ka hatramin'ny 7 febroary 2022. Ito no etsika fivoahana mitory ny filazantsara ahafahantsika mandray anjara. Mampiasa ireo teny maneran-tany ary ahafahantsika manampy miaraka amin'ireo 730 amin'izany fiteny maneran-tany tanànantsika ny rapsodian'ny fahamarinana voadika amin'ny fiteny rehetra. Ity no fivoahana fitoriana ny filazantsara maneran-tany. Tombontsoa manokana ho antsika amin'ny enankavy ahafahana mitory filazantsara ka ahafahantsika mahatratra ny tanjona dia 2 teboka 3 lavitrisa tokantrano sy lalambe 80 tapitrisa maneran-tany miaraka amin'ny rapsodisa izaraina amin'izany. Misy ihany koa ny fitoriana filazantsara ho an'ny ankizy miaraka amin'ireo fitaovana efa voaomana ho amin'izany. Eo ihany koa ny devolution ahafahana mitory filazantsara ho an'ny tanora miaraka amin'ny rapsody tivô sy ireo fitaovana samihafa ho an'ny tanora. Etsika tanora mamiratra manatratra ireo tanora miaraka amin'ny fitaovana rehetra ilaina. Etsika tsy misy avelantsika. Tsika iray ho an'ireo manana tsy fahatomombanana amin'ny ara-pahasalamana tahaka ireny mona, marenina sy ny sisa. Misy rapsodiny fahamarinana ho an'izany. Tara ny zavatra ilaina amin'izao fotoana izao. Inona moa ny anton'izany rehetra izany? Tsy azontsika riana ny tombontsoa. Manana tombontsoa mavesatra tsika ankehitriny dia nitondranyity hafatra ity amin'ny tany manontolo. Sao dia izao mihitsy misy rindra ao amin'ny fanahy. Ny fotoanantsika dia izao. Manapa-hevitra ny etsika amin'ny fanatratrarana ny tany manontolo miaraka amin'ny Pasteur CHRIS. Mandritra ity taona ny fitambaran'ny rahoany ity. Ireto ary ny fomba fito ahafahanao mandray anjara. Voalohany, vavaka. Mandraisa ny anjara 12 minitra ho anao. Vavaka ho amin'ny firenena rehetra isan'ora mandritra ny 10 andro. Faharoa, miara ombinanta. Mifanohananao ara-bola amin'ny finoana avo indrindra. Fahatelo, fanetanana ny hafa anohana. Entany ny fianakaviana, namany, mpiara-miasa sy ny sisa hiaraka iombinantaka. Fahaefatra, ny fampahafantarana. Manova fampahafantarana manokana ao amin'ny tambanjotra sosialy misy anao ho an'ireo olona izay miresaka aminao. Fahadimy, fandraisana anjara. Mandehana mihoatra amin'ny fampahafantarana, manorata anarana ary asevy manao izany koa ireo izay nasainao. Fahaenina, manimana toerana ahafahan'ny hafa mahena sy ahafahanao mizara. Etseo ny fianakaviana, ny namana, ny mpiara-bodirindrina, ny mpiara-miasa mba hanohana amin'ny fampahitana sy fizarana. Fahafito, midira miaraka amin'ny fahamarinana. Mandraisa anjara manokana amin'ny fizarana, amin'ny fanatratrarana sy ny fidirana miaraka amin'ny rapsodiny fahamarinana ho an'ny rehetra. Atombohy avy hatrany. Satria manerana ny tanitsika andao anatratra fito lavitrisa olona miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rapsody. Averina ihany 5 febroary ka hatramin'ny 7 febroary 2022. Raha mila fanazavana fanampiny, ireto ny laharatarbe na tsy dio ny pejitsika. Makasitraka ahin'Andriamanitra ianao.